tsy ampy fialam-boly. Tantara mitohy nosoratany Lola Raharilala. Ovy aloha amin'ny Louise Ravelsoa, Fifi Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina sy Christophe Rabearimanana. Mandray feo, Mamy Arvony, mandrindra raha teknika, Aro, Mana Tontosa, Nanja, Vazavindrakoto. Andro voalohany. Mandray feo, Mamy Arvony, mandrindra raha teknika, Aro, Mana Tontosa, Nanja, Vazavindrakoto. Andro voalohany. Isaorana tokoa Andriamanitra ranary fa samy afaka baka somatsara mahatody faliana zanantsika. Samy afaka tokoa izy menadakambana. Izay nge ny antony tenenako foana hoe Andriamanitra dia malala ny hevitra iverany antsika. Aizaka voatoajolana kely anao ry feno so dia mily roaroa hevitra. Ka olana kely kosa ve reny ny anjady tamintsika ireny nandritra ny ray volany mahatojo narary tany amin'ny hopitaly ary tena narary mafy noho ny tafavoaka aza dia mbola tsy nianatra indray tafabolana satria tsy mbola tafaverina tanteraka ny heriny. So ihany fa zazalahy matanjaka sy tia fanatanjahantena izy talohan'izay fa na ny mpitsabo aza niaiky ihany tateoriana hoe efa natahotra fa tsy nanan-kivy antsika fotsiny izy. Fa ianao tokoa moa anarany mpitsabo dia dokotera hafa indray no nampandraisana ny zanako fa dia nahoana tokoa e. Ka natahotra ihany aho hoe so dia mafimafy no nazo anjanako. Tena izany tokoa ve nareo dokotera? Hoe matahotahotra ve rehefa niazo ny voa? Tsy izany ka. Fa ahoana? Fa ilay fomba tsy mba manan-kivy ny marary sy mipikarakara. Hitako mihitsy mantsy dokotera Feniny indray mandeha avy nanao vizity any Tojo fa maloka ny endriny. Nefa noho ny tompo-tany amiko ny masony dia tsika no nanovany ny endriny. Dia avy izy ny teteka ny soroko sady ny teny hoe teny efa mety tsara izy. Za nefa tsy ninao izany dia iny izany rotsaka tsetra iny. Sady tompy-vavaka be tokoa dokotera Feniny e. Raha tsy amby izy teny hoe eto amin'ilay dokotera ambony dokotera rehetra dia Andriamanitra izany. Tadidiko mihitsy izy ilay niteneniny sady nampino hoe io dokotera tena mahay io no manao ny consultation alohanay dia mampanoratra ny ordonnance ary mbola mitany fanafody rehetra ampiasaina. Melo kely mibaka indray moa no nararian'ny faliana. Ie, sofa efa vita ny EPS. Ny azy kosa moa avy zanana tafahoatra ny nazo azy. Amfiry moa vao matory amin'ny alary vao matsiaro indray dia avy hatrany dia miarina mianatra. Ka mafy ny teo afaka e. Tena mihitsy fa raha tsy narary herinandro talohan'ny fanadinana izy iny dia narary tao anatin'ny fanadinana. Dia saika verimainy izany ny ezaka natao rehetra. Saika izany mihitsy ny tranga. Efa tenenina foana fa hoe ataovy tsara ny fandaharam-potoana mandritra ny taom-pianarana mba tsy ho reraka. Firika hatramin'ny firy marina moa nanaovanareo an'ity lanonana ity ry izy menada. Manomboka amin'ny roa tolakandro eo dia amin'izany ve vohinam-bary? Ataovy aloha ny varintsika raha matoa fa maty amin'izany tsika ka indrindra fa za. Mifangako moa misy resa-bary izany fa dadako mampome. Ka izay no mahamalagasy azy rehefa liana tsy voky raha tsy vary. Tsakitsaky zava-pisotro nataonay amin'izany ry dada. Zava-pisotro ahoana? So dia mba sy kosa ry dada. Zava-pisotro mahasalama sy vetikanina mahasalama araka ny toro-hevitra ao isan'andro daholo no atao ao. Tandremy ihany ary efa fantatry reninareo daholo izany ny zavatra ilaina amin'izany. Efa any amin'iny ihany ny lista fa ohatra mbola tsy ampy kely endrineny Tsy ampy ahoana indray fa zaza mieritreritra hoe ohatra ny be loatra ny zavatra tadiavindry zareo. Izay indray neny
impiry anasa olona koa ny lahatokana sy vavitokanareo e. Rehefa vita ny fianaranay dia tsy misy fety izany raha tsy efa manomboka miasa izay. Dia amin'ny mariazina iavy dia izay daholo no miantoka. Vao baka no azoko mariazy mivisavisaina. Sao tsy vita fianarana akory ko toy ny loalikaalika eo. Inona koa ny dikan'izany tenineny izany? Tsy ambony tsy ambany rehetra ny dikan'izany a. Ifaliana angamba mahay oam-pitenenana izany e. Hita mihitsy hoe siantifika. Fa ela koa nga tsy mba siantifika. Fa mahay betsaka momba ny literatiora. Tsy maintsy ho tonga dokotera ary ho dokotera amin'ny lafiny rehetra toy ilay nitsabo ahiny. Amen, merci a. Fa ny momba n'ilay fandaniana teo sao dia mba tokony hanesorana fa ry zalahy koa nge milaza fa samy mitondra kely. Aza hanesorana izany ka. Tsy maninona re izany rehefa hitandreninareo fa ampy ny volany aminy e. Mahalala honiny fotsiny amin'izay hohanina sosotroina. Misaotra tompo. Misaotra tompoko. Manao ny dada Sineny. Manao ny Ifaliana. Manao ny riretsy ary ny dia mampiketrona. Mavesatra be ny lohako. Ka na herinina menaka sy mamy be loatra tsinonako. Fa izy matojo. Nga mbola tsy mifoy ihany. Efa tia manao ana daholo. Manao ny lahy. Manao ny matojo. Tena reraka ny sakafo nohanina daholo angamba nareo maina dazany a. Jereo tianao tao bongo maso mihitsy. Sady toa sahiran-kerina ny fisefona koa angamba. Efa fantatro mihitsy fa zao no vokany. Fa nahoana moa nareo no nanasaka izy mpifoka sigara takan'ireny. Raha tsy tato izany dia rivo-tsigaro no fonareo tato nandritra ny ora kely. Ka zaza tsy nahalala hoe mifoka izy roalahy reny. So fa vao nitenen'ny rainareo dia tsy sahtsony izy roalahy. Izany mahalala raha manoto renkeo lahy na nareo mianadary rehefa any ambadika any. Aiza koa sary-dada. Za aloha tsy mila an'izany e. Mbola tsy namitaka anareo tamin'izany koa sary-dada Sineny a. Mbola tsy hitako ny foko izany azy izy ireny tany. Dia aty izany no very fatranona dalazo ny anaovana an'izany. Ry zalaza nge nitondra labera tao anaty kitapony fa tsy navelako e. Aiko mbola ny ampy an'izany. Tandrema tena zanako fanahy ratsy ireny a. Ny mandositra fakapanahy ihany ao ny fomba tsara indrindra. Efa miteny an'izany foana. Dia mba hoana koa ireny fomba fitafinao ireny ry Ifaliana. Ireny ve nividinao azy ry Fenso? Izy Estelle niaraka tany. Ai Estelle? Tsy dia azo loatra ny fihetsika namanao iny Fenso a. Dia navelanao anao andreny fitafian'ireny ihany ny zanakao. Ka tsy naseho any ameloha nge. Efa teo masony olona teo vao hitako dia ataoko ahoana tsona. Tena mandreraka ka. Aizaka sady tsy ampy rehefa migrotana. Tsy amelanareo iaraka amin'ny namanareo moa lazaina fa manakana ny zonareo. Fa zo sy adidina iray aman-dreny koa anefa ny misakana izay hita fa tsy mety. Maxit Super App, play appli ankamabeany smartphone. Hitako daholo momba ny Orange sy Orange Money rehetra. Ao anaty Maxit izany no mividy fan, mividy tolotro, mandefa vola, mandoa facture sy ny maro hafa. Amin'ny fotoana rehetra dia Maxit foana ny anahy. Manaovatra anahy, téléchargeo amin'ny Play Store sy App Store ny Maxit Super App. Mahasy cadeau 1 giga ny rehefa manao téléchargement voalohany. Orange, eo anilanao. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha, fiangonana sy ny sisa, misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM Radio Telemizado Teboka 4, Canal Plus 336. Antsoer ny laharana 034 49 676 11, 034 49 676 12, na manatona vantana ety amin'ny fobetoerany ASM Radio, lo A33 faravohitra ambony, Foibe Frenzy.
Tena mba lozako ingeny nataondro bolo tamin'iny e. Tena tratra ny dada mihitsy ve? Fa tena tsy fantatra ela mihitsy ve hoe mpifoky ireny? Za aza efa nahita an'ireny. Ka za aza efa fantany fa tsy mifoka dia ahoana ny nasahiany ny foka taty? Tokony mba nanontany aloha ry zalahy hoe mahazo ve? Mety efa zatra be angamba dia tsy niandro intsony hoe mahazo sa tsy. Mety ho izany tokoa. Dia za ihany koa tsy nampaharitra an'ireny tamin'ny farany fa efa nitereny. Soa koa fa hitako melonona vera nento ny fasaika loza. Tena tsy te hiaraka amin'ireny intsony aho fa soa hanimba ny fiainako. Dia arian'lahy izany naman'lahy. Angamora amin'ny namana aminy dia tsy maintsy mianatra an'izay ataony. Ry zareo angamba tsy ampy fananarana ny momba ny maharatsy an'ireny. Ka eny amin'ny fiarahamonina eny aza efa be ny fampianarana ny maharatsy an'ireny e. Tany ampianarana koa tsika efa nianatra ny momba an'izany. Ary ny aina manjery dia mivohy ny maharatsy an'ireny foana. Fa angamo tsy hoe ny fiarahamonina ny mpampiana-dratsy ary ny aino aman-jery ny mpanao dokam-barotra satria ny vola ny azy ny tadiavina. Eny tokoa. Dia ahoana? Dia ahoana moa fa tokony ho tadidiana foana fa tsy izay dokafana rehetra dia tsara. Fa ny fisitroana sy fifohana aloha efa hita fa ratsy dia aleo andosirana e. Sady ny antsika efa ny olon-dehibe no miteny. Betsaka amin'ireny olona tsara fiafa ireny ange no efa nanandrana ary nahita faisana dia fay hono e. Fa nisy kosa ireo efa olon-dehibe vao manondrana satria hono tsy ampy felam-boly tamin'ny fahatany-rano. Dia vatany efa somary reraka ny nentina nanandrana. Aleo ihany dia ny mbola tanora sy ao anatin'ny tena hery no miazaka mamantany zavatra mba handraisana lesona. Dia ahoana tokoa moa izany ireny ray aman-dreny sasany ireny e. Ahoana? Ny ankizy sasany ange miteny fa tsy mba miraika amin'izay ataon-janany fa rehefa lehibe ve hono tsy ahalala an'izay tokony ataony ihany. Fa ny hazo vao andalam-panariana kosa hono mila tohana rehefa hita fa marefo. Izany foana ny fitenin'ny dada rehefa manamboatra hazo kely hanoatoanana voninkazo eny izy. Ohatrany tsy mino ary neny hoe hianatra eny amin'ny oniversite ho mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Tsy hanao table isan'andro na hanao teny isaky ny alatsinainy intsony. Fa angaha efa tsy andrindriny ny alana tamin'ireny. Fa angaha dia efa nahakamo be izy ireny. Efa tena leo be ako. Fa ny mbola nanovako hatrany nefa taty hatrano ary tongako taty ihany foana koa ny table fa neny Stella. Hiditra ny vavahady vao ampidirina ary vao mivoaka eo dia hisorona. Tsy hitako mihitsy izay maharatsy an'ireny. Raha ohatra hoe hotesse de l'air dia tsy tia an'ireny fanamin'ireny kosa izany. Neny kosa izany kosa ve dia hitovy e. Neny ireny ara-damaody sady tsara zaitra be. Ay ve retsy. Lehibe tokoa nareo Menada. Ay, toy ny voamaly izany nahatongavanareo. Dia efa niteraka izany neny vao nahalala hoe kambana. Efa fantatra melo tamin'ny koa fa teraka vao fantatra hoe Menada. Dia mba nanahoana ny fihetsem-pony neny? Nanahy ihany satria niteraka zazaray aza manahirana ko maika fa roa. Tsy maintsy maka hery tena nefa satria nafaly tokoa hoe anana zaza kely roa be izao. Ary dada mba nanahoana ny fihetsem-pony? Ohatrany tsy nanino na fijerika azy. Ay ka te haka hery hafa fotsiny. Tena nanahy hono izy e. Inona ny tena nampanahy ny dada? Ny fiterahan'ny neny sa ny taiza zaza roa indray miaraka? So tsy ho tafavoaka koa. Dia niezaka nitady vola izy fa nieritreritra ny hoe tsy maintsy hodidiana. Dia nampime koa. Tsy nolazainy ahy mihitsy hoe mieritreritra ny andidiana ahy izy fa no niteraka somatsara dia nomeny ihany vola. Ataovy amin'izay tianao hanaovana azy hoy izy na hividianana rononon-jaza raha tsy ampinono izy ireo. Dia nomena biberon izany izay Menada fa zaza roa koa ve moa dia ho araka neny nampinono azy? Sady nono tamiko nareo Menada no nampiana biberon.
dia mba ahoana tokoa ary neny izay mianadavy mba manana an'ireo toetra lazaina fahananany kambana ohatra hoe rehefa marary ny ray dia marary koa ny ilany. Tsy dia hitako loatra aloha ny toy izany satria ianao ry mahatojo tonga dia hita hoe lehilahy ka matanjaka tokoa, fa rehefa tafasaraka nareo na dia indray andro aza, indrindra moa fa miampindray alina dia tena mifankalahelo. Dia isany tena malahelo? Mahatojo angamba? Tsy salamy bebe anareo indray mandeha dia tafajanona natory-tany sika mianaka fa tsy nihinan-kanina ry ny hariva. Ay koa ny mahatojo tany amin'ny dada nanao toy izany koa. Hoay koa tia mahatojo e. Ndry raha ny tena mangorera dia lasa mampalahelo any ny eritreritra hoe mijaly izao ndry ihany fa malahelo. Nareo menadareto koa dia mbola mifanany ihany foana. Fa vatrako mihitsy ange ny mampitovy ny akanjo anareo menada e. Dia rehefa lehibe nareo dia nisy mpampianatra ny teny ahy hoe ohatrany tsy mety ilay mampitovy anareo. Fa ahoana hono? Eno ka tsy mifandray amin'ny ankizy hafa mihitsy hono nareo menada. Ao am-pianarana miara-mipetraka dia rehefa fakandrivotra dia nareo da ihany miara-milalao. Dia nanomboka classe de 6e moa izay no tsy ray classe tsony. Efa raharaha be vao nahatafasaraka anareo fa nisarahana fianarana mihitsy. Fa nahoana kosa ny tena atao toy izany e? Izay ny mahasoa anareo fa manjary aleo tena fa ifampiakina foana. Ifaliana aza somary taraiky tamin'ny fandingan-javatra dia niakina taminao foana ary mahatojo. Ifaliana kosa izany tsy mba niezaka. Ela koa matikambo. Ny fiatraikany ratsy koa na dia efa samy manambady aza nareo dia mety hisy korotany eo amin'ny tokantrano tsirairay. Hoe hiditra ny fiaina tokantrano ifaliana ve aleo izy hoany rehefa tsy mahay mitondra ny tokantranony. Isaorana ny tompo fa ilay fanasarana natao taminareo no nahatonga izany toe-tsaina izany ry mahatojo fa tsy maintsy mifanampy foana nefa nareo menada raha misy ny sahirana. Eno ampiako nareo ry mahatojo raha sahirana ara-bola. Hay tokoa moa ny paramedy no manampy ny dokotera. Ny paramedy manampy ny dokotera fa eo amin'ny asa izany sady za koa tsy hanao an'izany fa ho ambony amin'ny asako. Natolotry ny Orange. Tsy ampy fialam-boly. Tantara mitoy nosoratany Lola Raharilala. Novelomin'ny Louise Ravelsoa, Fifi, Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma Aminirina sy Christophe Rabearmanana. Nandray feo, mamiavony, nandrindra ra teknika, aro, nanatontosa, Nanja, Razafindrakotro. Mbola hitohy.